Fanadanana, ny tantarantsika anio dia mitondra ny loha hevitra hoe firy ny lanjan'ny fahotana. Namarana ny afatra nomeny ny pastera iray tamin'ny alalan'ny fanasana ireo mpiaino azy hanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy mba hanamaivana ny lanjan'ny fahotana izy ireo. Ny lanjan'ny fahotana? Hoy ny tovolahy iray. Izao tsy mahatsapa izany. Tsy mahatsiaro ny tenako mpanota mihitsy aho. Lazao amiko, hoy ny mpanompon'Andriamanitra, raha asiana vato milanja 50 kilao eo ambonin'ny tratran'ny faty iray, ho tsapany ve? Mazava ho azy fa tsy, satria maty izy. Eny, ny olona izay tsy mahatsapa ny adisoany eo anatrehan'Andriamanitra dia maty amin'ny lafiny ara-tsaina. Ry namana, raha tsy mahatsapa ny lanjan'ny fahotanao ianao, dia manana antony izay tokony mampiayay anao ianao. Maty ara-panahy ianao, toy ny olona marary mafy izay omena morfine mba ampitoniana ny fahoriany. Satria tsy mijaly intsony izy dia milaza fa mihatsara, kanefa ny mpitsabo mahafantatra fa ny aretiny dia tsy sitrany intsony. Moa ve tsy tahaka izany ny endriky ny toe-panahinao raha tsy mihaiky ny fahotanao ianao? Tena tsy manana tahotra mihitsy ve ianao mikasika ny hoavinao mandrakizay? Toe-javatra mampatahotra izany. Mifoha azy ianao dia tsy mbola tara. Miverena amin'i Jesosy Kristy ianao. Ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera, 2:2-20 milaza amintsika hoe izy izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. I Jesosy io izay tsy nanota naka ny fahotantsika teo aminy mba ho sazian'Andriamanitra teo amin'ny toerantsika. Nanao ratsy avokoa isika, meloka daholo. Maneke izany isika ary manantona an'Andriamanitra amin'izao maha isika antsika izao. Ndao isika hiaraka hanolo-tena ka hanao hoe Tompo, miaiky fa mpanota ary miaiky fa mila mpamonjy. Ianao no tonga mpamonjiko teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao aho ary manasa anao hiditra ato amin'ny fiainako mba hanovay sy hanala ny fanameloana. Te hanompo anao aho amin'ny andro rehetra iainako. Misaotra fa fantatro fa maheno ahy ianao ary mamaly ny atako. Amen.